Isan'ny nankalaza ny tolom-panafahana no tanterahan'ireo mahery fony malagasy tamin'ny volana martsa 2020, 770 kosa ireo skoto avy amin'ny finoana apokalipsy eto Madagasikara ka tamin'ny alalan'ny fanatanterahana asasoa no nanehoan'izy ireo an'izany. Ho an'ny skoto eo anivon'ny finoana apokalipsy eto Madagasikara dia ny asasoa no entina nanatanteraka ny fahatsiarovana ny faha-70 taona ny 2020 martsa 770. Izany hetsika izany dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny sehatra fitehizana eo anivon'ny fikambanana skoty satria izy ireo dia piaro ny tontolo iainana. Fankalazana ny 720 marsa 70 taona ny 720 marsa dia izay ao amin'ny fikambanana apokalipsy izay ao anatin'ny firenena malagasy ihany koa dia manana ny skoto tolonasarima maneran-tany izay miara-mankalaza ny malagasy rehetra izao fa 70 taona izao dia nanokana izahay tontolo andro entinay anaovana ny asasoa amin'ny mpiara-belona ary asasoa ihany koa ho an'ny tanindrazana. Natao teto amin'ny zaridainan'Andohalo ilay izy satria ato no sehatra azo ivelarana tsara sady ahafahana manao lanonana sy fihetsiketsehana. Dia nanao fanadiovana izahay ny zaridaina, fanadiovana amin'ny ankapobeny izany. Vokatr'izany dia manentana ny mponina indrindra fa ireo mampiasa ny zaridaina eo Andohalo, ireto fikambanana skoto ireto mba hikady sy hitandrina ny fahadiovana. Endrika ny tanànantsika ny zaridaina, fikajitsika ny tontolo iainana ihany koa ka noho izany manasantsika rehetra hitandro ny fahadiovana, hitandro ny tontolo iainana, tsy hanapanapaka ny hazo, tsy hanimbanimba ny voninkazo fa hitandro hatrany ny fahatsarahan'ny tanàna ary mba hoentrika ny tanànantsika mandrakariva ny zaridaina. Ity hetsika ity dia nofaranan'izy ireo tamin'ny alalan'ny kilalao fifaninanana isaky ny fiaviany avy.